Aminareo ane ry havana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ilay ankehitriny sy taloha ary ho avy. Anio alahady fa 7 volana May, iarahantsika amin'ny sampana sekoly alahady isataratsika ny herinandro ny fanahy masina ary ivanjinantsika ny lohahevitra hoe ny fanahy masina dia mahary sy manavao. Ho fiderahantsika an'Andriamanitra dia iombona amin'ny mpanao salamo isika araky ny salamo fa 9:70 ny 1:1 hatramin'ny 10. Salamo fa 9:70 ny 1:1 hatramin'ny 10 hovakitsika miaraka. Ny anaran'i Jesosy manao hoe Aleloia, miderahan Jehova ary fanahy, miderahan Jehova ao raha mbola miaina koa. Eny, ankalazan'Andriamanitra ao raha mbola velona koa. Aza matokony lehibe na ny zanak'olombelona izay tsy mahavonjy, miala ny fofinainy ka miverina amin'ny taniny ary amin'izay indrindra no ahafoana ny fikasany. Sambatra izay manana ny Andriamanitra Jakoba ho mpanampy azy, sady manantena ny Jehova Andriamanina, izay nanao ny lanitra sy ny tany, ny ranomasina sy izay rehetra ao aminy, izay mitandrina fahamarinana mandrakizay, izay manome rariny ho amin'ny ampahoriana, izay manome hanina ho an'ny noana. Jehova mamaha ny mpifatrotra, Jehova mampahiratra ny jambo, Jehova mampitraka amin'ny tanondrika, Jehova tia ny marina, Jehova miaro ny vahiny ary manandratra ny kambody sy mitondra teny, fa mamadika ny lalany ratsy fanahy kosa. Manjaka mandrakizay Jehova hatramin'ny taranaka fara-mandimby andriamanitrao izy io. Aleluia, amen. Ataontsika ny hira fa 7 amin'ny zato ny 1:1 sy ny 4. Andriamanitra rainay io, misaotra anao zahay fa tsara ianao. Andriamanitra mpahary, mpamorona, mpiasa sady mpiaro anay ianao. Andriamanitra hery sady matahotra ianao, lehibe sady mahagaga ihany koa. Deranao izahay noho ny asanao sy ny fandaminanao rehetra. Misaotra noho n'izao fotoana nomenao anay ankehitriny izao. Mankalaza ny anaranao masina izahay. Mivory eto izahay satria tianao dia natsoanao ary indrindra koa te hiaona aminao Andriamanitra. Mangataka izahay mba ho hatrehan'ny fanahinao masina izao fotoana izao. Hamasino sy hamarino Tompo mba ho mendrika anao ary ho anitra ankasitrahana eo aminao ane ny fotoam-bavaka izay ataonay izao. Maniry izahay mba ho tarihinao ny fotoana rehetra ka tsy hanan-kery tsy hanam-pahefana eto ny devoly sy ny asany. Entinay hambavaka ny mpitarika, ny mpanatrika, ny mpandray anjara rehetra. Eny Tompo na ny fitaovana ihany koa ary mba tena hampifantoka anay aminao Jesosy Kristy. Dia ataonay izany vavaka izany amin'ny anaranao Jesosy Kristy ary ianao ilay efa nampiombona anay hivavaka anao hoe rainay izay ny an-danitra. Ho hamasinana eny anaranao.
tonga ny fanjakanao atao ane sitraponao ity atany tahaka ny any an-danitra ary mamelany elokay tahaka ny amelanay izay meloka taminay ary aza mitondra anay amin'ny fankapana manafana amin'ny ratsy anao ny fanjakana sy ny hery ary voninahitra mandrakizay. Amen. Mahazo mipetraka isika fiangonana. Mialohan'ny vaky teny dia ho ataontsika ny hira faha 12 ny andiny voalohany ihany. Hira faha 12 ny andiny voalohany ihany. Salam faefatra ny andiny faefatra amby-roapolo ka hatramin'ny fahadimy amby telopolo. Salam faefatra ny andiny faefatra amby-roapolo ka hatramin'ny fahadimy amby telopolo. Rehefa hita dia ho vakiantsika amin'ny anaran'ny Tompo. Endreny hamaro ny asanao, 𝗀𝗵𝗵, fa endrena no nanaovanao azy rehetra. Eniky ny zavatra nataonao ny tany. Indro ny ranomasina sady lehibe no malalaka, any no misy ny zava-mihetsiketsika tsy tambo isaina, dia zava-miaina na kely na lehibe, any no alehan'ny sambo sy ny trozona izay noforonao ilaolao any. Ireo rehetra miandry anao mba omenao ny anina amin'ny fotoany. Manome ianao dia manangona izy, manokatra ny tananao ianao dia vokiny soa izy, manafina ny tavanao ianao dia raiky tahotra izy, alainao indray ny ainy dia maty izy, ka mody any amin'ny vovoka nanalana azy. Maniraka amin'ny fanahinao ianao dia ary izy, ary manavao ny tarehiny tany ianao. Ho mandrakizay anefa voninahitry 𝗀𝗵, aoka 𝗀𝗵 hifaly amin'ny asany. Jereny ny tany dia mirohoro, tendreny ny tanany ny tendrombohitra dia midonaka. Hira ho an'i 𝗀𝗵 aho raha mbola velona koa, ankalazan'Andriamanitra aho raha mbola miaina. Ho mamy anie ny fisainako azy, izao no hifaly amin'ny 𝗀𝗵. Ho lany ringana tsy ho ety amin'ny tany ny mpanota, ary ny ratsy fanahy tsy ho ety intsony. Misaorany 𝗀𝗵 ary fanahiko. Aleloia. Hotoizantsika ny famakinan'ny teny soratra masina, izany dia hitantsika amin'ny Genesis 1:1 andiny 1 ka hatramin'ny fahavalo. Genesis 1:1 andiny 1 ka hatramin'ny fahavalo. Tamin'ny voalohany Andriamanitra nahary ny lanitra sy ny tany, ary ny tany dia tsy nisy endrika sady foana, ary aizina ny tambon'ny lalina, ary ny fanahin'Andriamanitra nanomba ny tambon'ny rano. Ary Andriamanitra nanao hoe nisy mazava, dia nisy mazava. Ary hitan'Andriamanitra fa tsara ny mazava, ary nampisaran'Andriamanitra ny mazava sy ny maizina. Ary Andriamanitra nanao ny mazava hoe andro, ary ny maizina nataony hoe alina. Dia nisy hariva ary nisy maraina, andro voalohany izany. Ary Andriamanitra nanao hoe nisy habakabaka eo anelanelan'ny rano, ary ampisaraka ny rano amin'ny rano izy. Ary Andriamanitra nanao ny habakabaka ka nampisaraka ny rano ambanin'ny habakabaka tamin'ny rano ambonin'ny habakabaka, dia nisy izany. Ary Andriamanitra nanao ny habakabaka hoe lanitra, dia nanao ny habakabaka hoe lanitra, dia nisy hariva ary nisy maraina, andro faharoa izany.
Mbola toy izantsika fa makiny amin'ny vakiteny izany dia ho hita ao amin'ny Samuela voalohany. Samuela voalohany toko 10, andiny voalohany ka hatramin'ny 10. Samuela voalohany toko 10, andiny voalohany ka hatramin'ny 10. Rehefa hita izany dia ho vakiako amin'ny anaran'ny Tompo. Ary Samuela nitondra tavoara feno diloilo ka nanidina ny diloilo teo adohan'i Saoly. Dia nanoroka azy ka nanao hoe: tsy nanositra anao fa Jehovah mba ho mpanapaka ny lovany. Rehefa misaraka amiko ianao anio dia hita olona roa lahy eo anilan'ny fasan-drahely ao amin'ny faritanin'ny Benjamina ao Zelza. Ary izy ireo ilaza aminao hoe: efa hita ny borika izay notadiavinao, ary indro tsy ny borika intsony no heverin'ny rainao, fa ianareo kosa indray no ahiny. Ka hoy izy: ahoana re no ataoko amin'ny zanako? Dia androsi alahao ianao ka ho tonga ny amin'ny hazo terebinta an-tabara, dia hifanena amin'ny olona 3 lahy miakatra ho any amin'Andriamanitra any Betely. Ny anankiray mitondra zanak'osy 3, ny anankiray mitondra mofo 3, ny anankiray mitondra divay 2 tavoara. Ary arahabanao ireo sy hanome anao mofo 2 dia ho raisinao amin'ny tanana izany. Rehefa afaka izany dia ho tonga any Gibean'Andriamanitra ianao izay misy miaramila amin'ny Filistina. Ary rehefa tonga ao an-tanàna ianao dia hifanena amin'ny mpaminany maro iray dia midina avy eo amin'ny fitoerana avo, mitondra lokanga sy amponga tapaka sy sodina ary valia eo alohany. Dia aminany ireo, ary latsaka aminao ny fanahin'i Jehovah ka hiara-maminany aminy ianao dia ho voaova olom-baovao. Ary rehefa tonga aminao ireo famantarana ireo dia ataovy izay azon'ny tananao atao fa Andriamanitra no mombanao. Ary ianao hidina eo alohako ho any Gilgal, ary indro aho hidina ho any aminao mba hanatitra fanatitra dorana sy fanampim-pihavanana, ka hafitoana no hitoeranao mandra-pahatongako aminao, dia ho lazaiko aminao izay ataonao. Ary raha vao nihodina niala tamin'ny Samuela izy dia nomen'Andriamanitra fo vaovao, ary tonga avokoa androtr'izay ihany ireo famantarana rehetra ireo. Ary rehefa tonga tany Gibea izy indro ny mpaminany maro iray dia nifanena taminy, dia nilatsaka tamin'ny Saoly ny fanahin'Andriamanitra ka naminany teo aminy izy. Mbola ho tohizantsika amin'ny vakiteny arak'izay hita ao amin'ny Ezekela toko 4:30, andiny 2:20 ka hatramin'ny 7:30. Ezekela toko 4:30, andiny 2:20 ka hatramin'ny 7:30. Rehefa izy izany dia izao mamaky azy amin'ny anaran'ny Tompo. Koa ataovy amin'ny taranak'Israely hoe: izao no lazain'i Jehovah Tompo: tsy noho ny aminareo no anaovako izany taranak'Israely, fa noho ny anarako masina izay lotonareo tany amin'ny jentilisa izay nalehanareo. Ary ho hamasiniko ny anarako lehibe izay efa nolotonareo tany amin'ny jentilisa, ka dia ho fantany fa izao ny Jehovah, hoy Jehovah Tompo: rehefa miseho masina eo masiny aho amin'ny ataoko aminareo, fa alaiko avy any amin'ny jentilisa ianareo ary angoniko avy any amin'ny tany rehetra, ka hoentiko any amin'ny taninareo. Dia ho fafazako rano madio ianareo ka hadio, ny mba ho afaka amin'ny fahalotonareo rehetra sy ny sampinareo rehetra no hanadiovako anareo. Ary omeko fo vaovao ianareo, ary fanahy vaovao no ataoko ao anatinareo, ary esoriko amin'ny nofinareo ny fovato, ka omeko fo nofy ianareo, ary ny fanahiko no ataoko ao anatinareo, ka hahatonga anareo handeha araka ny lalako sy hitandrina ny fitsipiko ka hanaraka azy, ary honiny any amin'ny tany izay nomeko ny razanareo ianareo, ka olika anareo, ary izao Andriamanitrareo. Ary hovonjeko ho afaka amin'ny fahalotonareo rehetra anareo, ara-tsoko sy ataoko vokatra amin'ny vary, ary tsy hanaterako mosary intsony ianareo,
ary ataoko vokatra koa ny voankazo sy ny vokatry ny sa mba tsy ho voalasan'ny zentilisa amin'ny mosary intsony ianareo, dia ho tsarovana-nareo ny lalan-dratsinareo sy ny fanao tsy metinareo, ka dia aharikoriko anareo ny tenanareo no ny fahadisoanareo sy ny fahavetavetanareo. Tsy noho ny aminareo no hanaovako izany ho Jehovah Tompo, aoka ho fantatrareo izany. Koa menara sy mangaiaiza ianareo no lalànareo ry taranak'Israely. Izao lazainy Jehovah Tompo amin'ny andro hanadiovako anareo ho afaka amin'ny helokareo rehetra, dia ametrahako mponina ao amin'ny tanàna ary ahorina indray ny efa rava. Ary asaina ny tany efa lao, fa tsy ho lao eo mason'ny mpandalo rehetra intsony izy, fa ho lazainy hoe ity tany efa lao ity dia tonga tahaka ny Saedena, ary ny tanàna efa foana sy lao dia misy mponina sady asiana manda, ka dia ho fantatry ny zentilisa sisa manodidina anareo fa izao Jehovah no manorina indray ny efa rava sy mamboly izay efa foana. Izao Jehovah no ny teny sady ahantanteraka izany. Izao no lazainy Jehovah Tompo, mbola ho tadiavin'ny taranak'Israely aho amin'ny anaovako izao azy, ho hamaroko toy ny ondry ny olona, toy ny ondry amanosy masina izay any Jerosalema amin'ny fotoam-pivavahana, dia toy izany no ahafenon'ny tanànany efa lao amin'ny olona maro toy ny ondry amanosy, ka dia ho fantatra fa izao ny Jehovah. Ho faranantsika amin'ny famakiana ny teny soratra masina, izany dia ho hitantsika ao amin'ny Titos toko 7 andininy 7 ka hatramin'ny 7. Titos toko 7 andininy 7 ka hatramin'ny 7. Rehefa hitantsika izany dia ho vakiana amin'ny anaran'i Jesosy. Fa isika koa dia adala fahiny, tsy nanaiky, voafitaka, dia andevon'ny filana sy ny fafinaretana maro, ary velona teo amin'ny lolopo sy ny fialonana, sady ala no nifakahala. Fa rehefa nisy eo ny famoram-panahin'Andriamanitra, mpamonjy antsika, sy ny fitiavan'ny olona, dia tsy avy tamin'ny asa amin'ny famarinana izay nataontsika, fa raka amin'ny famonjam-po kosa no namonjena antsika, tamin'ny fanasan'ny fiterana indray sy ny fanavaozana amin'ny fanahy masina, izay nahidiny betsaka tamintsika tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy, mpamonjy antsika, mba ho hamarinina amin'ny fahasoavana isika, ka ho tonga mpandovaraka amin'ny fanantenana ny fiainana mandrakizay. Amen. Ray masina manamasinana amin'ny fahamarinana, fa ny tenao fahamarinana. Amen. Hiaritsangana ary tsika hivavaka. Ry Andriamanitra tomponay eo, izao ranay ianao no ny teny izay omenao anay amin'izao hariva izao. Mangataka ny fanahinao masina ry izahay, hirotsaka aminay tsirairay avy mba hitadidy sy handray ny hafatrao. Tario ihany koa ny mpanomponao izay tory ny teny mba hilaza izay tena sitraponao. Amin'ny anaranao nanaovanay izany vavaka izany. Amen. Azo toerantsika tompoko, alohan'ny iroson'ny mpanompon'Andriamanitra hitondra ny hafatra ho antsika, dia ataontsika ny hira faharoa-ambin'ny folo amby roanjato ny andinin'ny faharoa. Hira faharoa-ambin'ny folo amby roanjato ny andinin'ny faharoa. Mbola mpitombona amintsika mandrakariva ry havana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ny Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masina. Misaotra an'Andriamanitra tsika ny amin'ny izao andro voalohany izao, amin'ny iainantsika ny herinandro ny fanahy masina.
ao anatin'ny tian'io ty ry havana dia mibanjany tsika ny loha hevitra manao hoe ny fanahy masina dia mahary sy manavao sy mahary ny fanahy masina. Rehefa nandrea ny tenin'Andriamanitra izay nambarantsika teo isika dia mahatakatra avy hatrany ary miverina ihany koa amin'ny fanehoan'Andriamanitra ny tenany amin'ny mahafanahy azy, satria Andriamanitra miseho amin'ny endriky ny ray arak'izay efa nitoriana tamintsika, amin'ny alalan'ny hitahiny andaminan'ny fiainantsika, amin'ny alalan'ny famoronana ary ihany koa amin'ny alalan'ny fitantanana ny fiainantsika. Fa Andriamanitra ihany koa rehefa nanota ny olona dia endrika vaovao ny nisehoan'Andriamanitra izay ahafantarantsika ny Jesosy Kristy ilay Andriamanitra tonga nofo, zanak'Andriamanitra tonga nofo miseho amin'ny mahazanaka azy. Ary ny fisehoan'Andriamanitra fahatelo dia ny fisehoan'Andriamanitra amin'ny mahafanahy azy. Io fanahin'Andriamanitra io no tanam-piandohana ary ny alohan'ny zavatra rehetra, ka ahafahana milaza fa ny fanahy no isehoan'Andriamanitra ho mpahary izao tontolo izao. Izany hoe raha mahary izao tontolo izao Andriamanitra, raha nampisy izao tontolo izao sy ny zavatra iainantsika rehetra ety ambony tany Andriamanitra, dia amin'ny mahafanahy azy, amin'ny mahafanahin'Andriamanitra no isehoany. Mitarika antsika amin'izany indrindra ny Salamo 400 izay novakiana tamintsika teo. Salamo 400. Iarahantsika rehetra mamaky any andininy 420 amin'ny anaran'i Jesosy. Endreny hamaroany asanao Jehovah, fa endrena ny nanaovanao azy rehetra, enika ny zavatra nataonao ny tany. Zany no anehoan'ny mpanao salamo eto, fa betsaka ny asan'Andriamanitra ary ny zavatra rehetra izay misy ety ambony tany dia vokatry ny asan'Andriamanitra io. Tao anatin'izay no anehoan'ny tenin'Andriamanitra ihany koa eto fa fahendren'Andriamanitra. Ny fahendren'Andriamanitra no nentina nanorenana izao tontolo izao. Ny fahendren'Andriamanitra izay tsy inona akory ary tsy hafa amin'ny fanahin'Andriamanitra. Ary izany ihany koa no ahafahantsika milaza fa raha nisy izao tontolo izao, fantatritsika tsara hatrany amin'ny SEKOLY ALAHADY ny tantaran'ny fahariana, ny tantaran'ny fahamoronana. Fa raha nisy izao tontolo izao dia ilay Andriamanitra fanahy nampisy izao tontolo izao. Rehefa miteny hoe fanahy tsika dia mbola averina ihany hoe Andriamanitra miasa amin'ny fahefany, Andriamanitra izay afaka mampisy ny zavatra rehetra. Ny zava-dehibe eto amin'ity salamo ity raha mijery manokana tsika ny andinin'ny 70. Andeha vakintsika izany amin'ny anaran'ny Tompo manao hoe maniraka ny fanahinao ianao dia ary izy ary manavao ny tareny tany ianao. Ireo teny fehezanteny anankiroa ireo ry havana dia mampatsiahy endrika fahariana anankiroa teo amin'ny tantaran'ny famoronana. Ny voalohany ilay teny hoe maniraka ny fanahinao ianao dia ary izy. Iny ilay fahariana tany amin'ny Genesisy 1 sy 2. Ny fahariana ny zavatra rehetra avy amin'ny tsy misy, fahariana avy amin'ny atao hoe teny avy amin'ny fanahin'Andriamanitra. Fa ilay teny manohy azy kosa hoe manavao ny tareny tany ianao dia teny mifandray indrindra amin'ny atao hoe famonjen'Andriamanitra ny zanak'olombelona rehetra izao tontolo izao. Nanasy ny taranaka indray teo anivon'izao tontolo izao tao aorianan'ny safodrano tamin'ny andron'ny Noa. Fantatritsika tsara ry havana ny tantaran'ny safodrano Noa, fa tsy nisy tany, tsy nisy rano tetỳ ambony tany. Izany hoe eniky ny rano ny zavatra rehetra, ary ny rano dia tsy inona akory fa entina anehoana ihany koa ny faharavana izao tontolo izao. Izany hoe ilay fahariana voalohany no ny fahotan'ny zanak'olombelona izay tafiditra tamin'ny alalan'ny tantaran'ny Adama sy Eva, fantatritsika tsara. No ny fahotana izay tafiditra teo amin'ny olombelona ary nanantanina ihany koa an'ireo antsoina hoe olona nofidian'Andriamanitra manokana. Nanantanina an'ireo atao hoe zanak'Andriamanitra, satria fantatritsika tsara ny tantaran'ny Noa fa anisan'ny nasaro-piaro an'Andriamanitra hoe ilay olona tsy mahalala an'Andriamanitra mitady haka vady amin'ireo olona antsoina hoe zanak'Andriamanitra na ireo olona nofidian'Andriamanitra, olona akaiky an'Andriamanitra. Vokatr'izany no tsy maintsy nisin'ny safodrano, ary dikan'izay ihany koa tahaka ny anao ilay namorona zavatra anankiray, tahaka ny anao ilay nanangana zavatra anankiray rehefa fantatra hoe ho potika sy very ireo
dia tsy misy dikany namoronanao azy. Fa teo Andriamanitra tamin'ny andro Noa, Andriamanitra dia efa naneho endrika fahariana vaovao. Ary zany no asehon'ity mpanao salamo ity hoe manavao ny tareny tany ianao. Zany hoe mampoitra indray hoe toy izao no endriky ny famoronana izay tian'Andriamanitra aseho. Ary zany no antony ny fidianany any Noa izy valo mianaka sy ireo izay niarany toetra taminy tamin'izany fotoana izany. Ny fanahy amin'ny mahafanahin'Andriamanitra no isehony ho mpahariny ny zavatra rehetra. Zany ihany koa no mahatonga an' Jesoa ilay Andriamanitra tonga nofo araka ny nambara tamintsika teo. Rehefa niasa izy dia mbola ahafahantsika mitaratra ny herin'Andriamanitra izay mifehy izao tontolo izao. Ny herin'Andriamanitra izay nampisy izao tontolo izao ary afaka mifehy izao tontolo izao, hitantsika taratra zany tamin'i Jesosy Kristy izay nitsangana teo ambonin'ny ranomasina. Maneho ny fiandrianan'i Jesoa, maneho ihany koa fa mbola an'Andriamanitra ny fifehezana izao rehetra izao satria izy ny namorona azy. Hitantsika tsara ihany koa ny tantarany amin'ny Marka 5 izay milazany amin'ny nampitsaran'i Jesoa ny tafio-drivotra. Zany rehetra zany no ahafahantsika manamarina, ahafahantsika milaza fa ny fanahin'Andriamanitra, ilay Andriamanitra fanahy izay nahary izao rehetrarehetra izao, nampisy izao rehetra izao, no mbola mifehy ihany koa ny fiainana izao tontolo izao ankehitriny ary manana fahefana amintsika rehetra. Fa manoloana izany rehefa jerentsika ny amin'ny fanahy masina na ny fanahin'Andriamanitra dia ireto ny toetra ny fanahy masina, vokatra izany hoe Andriamanitra mifehy, ny fanahin'Andriamanitra mifehy mampisy izao rehetrarehetra izao zany. Ny fanahy masina voalohany dia Andriamanitra velona ka manana fahefana mampisy ny fahavelomana ihany koa ny zavaboary rehetra. Zany hoe Andriamanitra miaina, Andriamanitra velona, ary zany Andriamanitra miaina sy velona zany ihany koa no afaka mampisy mahatonga ny zavatra rehetra, mahatonga antsika zavaboary anana ny fahavelomana mitovy amin'Andriamanitra. Genesis toko voalohany, iarahantsika mamaky ny 1:1. Genesis toko voalohany, iarahantsika rehetra mamaky ny 1:1 sy ny 2 amin'ny anaran'ny Tompo. Tamin'ny voalohany Andriamanitra nahary ny lanitra sy ny tany, ary ny tany dia tsy nisy endrika sady foana, ary aizina tambonin'ny lalina, ary ny fanahin'Andriamanitra nanomba tambonin'ny rano. Tohizana amin'ny 7. Ary Andriamanitra nanao hoe misy mazava dia nisy mazava, ary hitan'Andriamanitra fa tsara ny mazava, ary nampisarain'Andriamanitra ny mazava sy ny maizina. Rehefa teo ny fanahin'Andriamanitra manomboka eo amin'ny 7, Andriamanitra nanao hoe misy ny mazava. Zany hoe ilay Andriamanitra miseho amin'ny mahafanahy azy, ilay Andriamanitra izay antom-pisiny ny zavatra rehetra dia miseho amin'ny endrika hafa eto. Zany hoe rehefa mijery tsika manomboka amin'ity 7 ity dia manomboka maninona Andriamanitra eo? Raha mijery tsara tsika manomboka miteny. Ary miteny dia ahafantarana ny olona anankiray izay miaina, ahafantarana ny atao hoe fahaveloman'ny olona anankiray raha ohatra hoe hoaritsika amin'ny fiainantsika. Satria mazava loatra fa rehefa misy ny zavatra atao hoe maty na hoe ny olona tsy manana fahavelomana ao anatin'ny fahafatesana, mbola afaka miteny ve sa tsy afaka miteny intsony? Tsy afaka miteny intsony. Ary io tsy tena mitovy amin'ny olona matory, satria ny mpandenika misy fotoana dia miresaka hoe ny olona maty dia tsy hafa amin'ny olona matory fa lavalava fotsiny ilay fotoana atoriany. Fa mahasamy hafa azy ny olona maty mihintsana tsy manana ny atao hoe fiainana intsony, tsy manana fahefana intsony amin'ny atao hoe fahavelomana. Zany hoe rehefa mitentsika hoe ny teny Andriamanitra eto tamin'ny alalan'ilay teny hoe misy ny mazava, dia maneho zary ny havana melohan'ny zavatra rehetra fa Andriamanitra miteny izy, Andriamanitra miaina izy, Andriamanitra misy izy. Ary zany ihany koa zany fisiny zany no nahatonga ny Israely ny safidy ny anaran'Andriamanitra ilay ataontsika hoe Jehova na Yahvé. Iny anarana iny dia anarana ilay tsy azo tononona eo amin'ny jiosy mandraka ankehitriny, satria na ny jiosy ary tsy nahay nanonona azy. Fa isika taty amin'ny atao hoe vanim-potoanan'i Jesosy Kristy no sananonona ny anaran'Andriamanitra tahaka an'izay anononantsika azy ankehitriny. Fa iny anarana iny ny anaran'Andriamanitra hoe Jehova na Yahvé amin'ny fiangonana sasany dia tsy inona akory fa mifamatotra amin'ilay teny hoe fisin'Andriamanitra.
Zany hoe avy amin'ny teny na ny matoan-teny hoe misy na mampisy nazona ny anaran'Andriamanitra. Ndikan'izay dia izaho ny tia nasongadina amin'io dia ilay fisehoan'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny Mosesy arak'izay hitantsika ao amin'ny Exodosy 7:7-10. Rehefa niseho tamin'ny Mosesy Andriamanitra ka nanontany Mosesy hoe iza moa no anaranao mba ilazako amin'ny Israely raha manontany izy ireo. Dia ahoana ny navalin'Andriamanitra? Izao zay izy hatrizay ka ho mandrakizay. Izao zay izy hatrizay ka ho mandrakizay, zay mitovy ihany amin'ny hoe izao zay efa nisy hatrizay ka ho mandrakizay. Zany ry havana no Andriamanitra miseho amin'ny tantaran'ny famoronana ary mbola seho amintsika ihany koa ankehitriny. Andriamanitra velona ny fanahy masina, ary io Andriamanitra velona io ihany koa no afaka mampisy ny fahavelomana ho an'ny zavatra tsirairay avy, ary indrindrandrindra ho antsika vahoakan'Andriamanitra. Ary io fahaveloman'Andriamanitra io rehefa notanterahany, nozarainy tamin'ny voariny tetỳ anivon'izao tontolo izao, dia miseho indrindra tamin'ny fampisarana na ny fanesorana ny herin'ny ratsy sy ny herin'ny maizina rehetra. Ny tantaran'ny fahariana ry havana dia tsy ny Israely ihany no nampahafantaran'Andriamanitra azy tany alohan'i Jesosy Kristy, fa teo ihany koa ireo firenena izay niaran'olona tamin'izy ireo. Anisan'izany ohatra ny Babilonianina. Fa ny zavatra kely nampiavaka azy rehefa mitantara ny tantaran'ny fahariana ny Babilonianina dia tsy tantaratra ao ny fanahin'Andriamanitra, ary rariny raha somary endrika hafa kely no nahitany azy. Satria ho amin'ny Babilonianina ny famoronana dia hoe adin'Andriamanitra no isian'ny famoronana, ka ny ranomasina nomeny anarana hoe 𝗀𝗵𝗡, ary ny ranomamy nomeny anarana hoe 𝗪pso. Reo anaran'Andriamanitra kely reo 𝗀𝗵𝗡 sy 𝗪pso dia eritreretiny hoe reo ny ady tany am-piandohana ka nahatonga an'ilay hoe lasa nisaraka ny maizina sy ny mazava. Tsy omena tsiny izy satria arak'ilay nambara teo hoe tsy misongadina teo amin'ny tantara izay fantany ny fanahin'Andriamanitra. Fa eto kosa amin'ny soratra masina izay nomen'Andriamanitra ho antsika ry havana dia miharihary fa avy amin'ny fanahin'Andriamanitra irery ihany no afaka mampisaraka antsika amin'ny aizina izay misy etỳ anivon'izao tontolo izao. Ny fanahin'Andriamanitra irery ihany no mahatonga antsika hanana fahavelomana tahaka an'Andriamanitra, ka ahafahantsika manantena ny fiainana mandrakizay izay fiainana miaraka amin'Andriamanitra. Noho izany vokatra izany asan'Andriamanitra mamelona mizara fiainana izany no mahatonga an' Jesoa rehefa tonga tetỳ ambonin'ny tany dia mizara fiainana ho an'ny olona izy. Ny antony anafahan'i Jesoa ny olona tao anatin'ny fahajambana, ny antony nanasitranan'i Jesoa karazana aretina maro tetỳ anivon'izao tontolo izao dia mba ho fampisehoana zany atao hoe Andriamanitra manome fiainana, Andriamanitra mahamelona, ary Andriamanitra ihany koa mampiainantsika ny fiainan'Andriamanitra. Hitantsika izany ao amin'ny Jaona 5:7-10. Andeha iarahantsika rehetra mamaky izany. Jaona 5:7-10. Vakitsika rehetra amin'ny anaran'i Jesoa. Jaona 5:7-10. Ary Jesoa namalika nanao taminy hoe lazaiko aminareo marina dia marina tokoa, ny zanaka tsy mahazo manao na inona ho azy afa-tsy izay hitany ataon'ny ray, fa na inona no ataon'ny ray dia toy izany koa no ataon'ny zanaka. Hoy isika teo hoe Andriamanitra dia mampisy fiainana. Andriamanitra amin'ny alalan'ny fanahin'Andriamanitra dia izay manome fiainana, mampisy fiainana ny zavatra rehetra, ny zavaboary rehetra. Ary toy izany ihany koa no ataon'i Jesoa, ilay zanak'Andriamanitra, Andriamanitra tonga nofo, tsy mahazo manao izany hoe mitovy amin'ny asan'Andriamanitra tany amin'ny fahariana ihany no asa izay nitanterahan'i Jesosy Kristy tetỳ amintsika rehetra. Ny fanahy masina dia Andriamanitra velona ka manana fahefana mampisy ny fahavelomana ho an'ny voary rehetra. Izany hoe manana fahefana ananantsika fahavelomana ihany koa. Fa ny faharoa manarak'izay tsy ny fahavelomana, tsy izao rehetra izao ihany ny hitan'ny maso ihany no harian'Andriamanitra, fa ny fanahy masina ihany koa. Andriamanitra ihany koa amin'ny alalan'ny fanahy masina no manorina ny fanjakana sy ny atao hoe fandaminana rehetra, ny fahefana misy rehetra ty ambony tany dia avy amin'ny fanahin'Andriamanitra. Samuela 1:10.
ny andininy voalohany hatramin'ny fahafolo zay nivakina tamintsika teo no maneho izany. Ny fanahy masina no manorina ny fanjakana sy ny fahefana rehetra ary ny fandaminana rehetra zay misy iaina n'izao tontolo izao. Samuela voalohany toko fahafolo ny andininy voalohany hatramin'ny andininy fahafolo. Vakitsika manomboka eo amin'ny andininy fahadimy amin'ny anaran'ny Tompo. Rehefa afaka izany dia tonga tany Gibe an'Andriamanitra ianao izay nisy miaramila ny Filistina, ary rehefa tonga ao an-tanàna ianao dia hifanena amin'ny mpaminany maro iray dia midina avy amin'ny fitoerana avo mitondra lokanga sy amponga tapaka sy sodina ary valia eo alohany, dia aminany ireo. Ary latsaka aminao ny fanahin'i Jehova ka hiara-maminany aminy ianao dia ho voaova olom-baovao. Ny tantaran'ny fanjakan'ny Israely dia niandoha tamin'ny atao hoe fifidianan'Andriamanitra nisy Saoly sy Davida. Saoly izay fantatritsika tsara ny tantarany ilay mpanjaka voalohany teo amin'ny Israely. Ary ato amin'ny bokin'ny Samuela no ahitantsika taratra ny amin'ny tantaran'ny Israely hoe nanahoana ny fomba nanomanan'Andriamanitra azy, nananganan'Andriamanitra azy ho fanjakana sy ho firenena. Ho an'ny Israely dia misongadina tsara avy amin'ity tantaran'ny Saoly sy Davida ity fa ny fanorenana ny fananganana ny fanjakana anankiray izay atao hoe fanjakana andrasan'Andriamanitra dia miainga avy amin'ny fivavahana amin'Andriamanitra. Izany no mahatonga antsika hoe ny tantaran'ny Samuela dia miatomboka eo amin'ny fisoronana izay nataony teo anatrehan'ny ely-pisorona, izany hoe miainga ao anatin'ny fivavahana. Samuela izay fantatritsika hoe nataon'Andriamanitra ho fitaovana nanosorana ilay mpanjaka voalohany teo amin'ny Israely. Ato amin'ny boky ihany koa, bokin'ny Samuela no ahitantsika taratra fa ny fananganana ny fanjakana ety ambony tany dia miainga amin'ny asa faminanian'Andriamanitra, izany hoe miainga amin'ny taridalana izay omeny ny tenin'Andriamanitra. Ary tonga izany eto amin'ny tantara izay nanendrenan'ny Saoly. Saoly mpanjaka ny safidianana azy, fa teo amin'ny Israely ny famantarana fa i Saoly ilay mpanjaka voafidin'Andriamanitra dia izy niaraka naminany tamin'ireo atao hoe mpaminany izay nirahin'Andriamanitra. Hitantsika taratra eto ny fomba ny mpaminany tamin'izany fotoana izany dia ny miaraka mitondra ny fitaovana rehetra entina mideran'Andriamanitra ary entina ihany koa manao ny fomba rehetra amin'ny mampaminany azy. Izany no notoroan'Andriamanitra hevitra ny Saoly hoe rehefa hiaraka amin'ireo ianao, rehefa hiara-mandeha amin'ireo ianao dia ny fanahin'Andriamanitra no aminao, ary izany no ahafantaran'ny olona fa ianao ilay mpanjaka avy amin'Andriamanitra. Izany ry havana dia ahafahantsika milaza hoe ny fanjakana izay andrasan'Andriamanitra teo amin'ny Israely dia niainga avy tamin'ny fananan'ny Saoly ny fanahin'Andriamanitra. Izany ihany koa no mahatonga ny tantaran'ny Saoly rehefa tsy nanaraka ny sitrapon'Andriamanitra izy dia inona niala tamin'ny Saoly voalohany indrindra? Ny fanahin'Andriamanitra. Izany hoe ilay fanahin'Andriamanitra tao amin'ny Saoly, ino no niala tao amin'ny Saoly ka nahatonga azy tsy ho hita taratra intsony teo amin'ny fanapahana ny fanjakana sy ny firenena manontolo. Ary izany no ahafahantsika milaza fa ny fanahy masina no manamarina ny olona, manamary toerana ny olona ao anatin'ny atao hoe fahefana sy ny fanjakana ananany ny anivon'izao tontolo izao. Ka raha tsy misy ny fanahin'Andriamanitra ao anatin'ny olona, raha tsy misy ny fanahin'Andriamanitra manapaka ao anatin'ny olona, dia ho any amin'ny faharatsiana mandrakariva izao tontolo izao. Izay ny zavatra ambaran'Andriamanitra amintsika avy amin'ny alalan'izao afatra faharoa izay omeny ny fanahin'Andriamanitra atsika izao. Ny fanahin'Andriamanitra no manangana atsika ho amin'ny fahefana sy ny fanapahana ary ny fandaminana rehetra izay mitondra atsika ho amin'ny fiainana ankasitrahan'Andriamanitra. Izany ihany koa mahatonga ny apôstôly Paoly izay maneho amin'ny Romanina toko 7:10 ny andininy voalohany. Romanina toko 7:10 ny andininy voalohany. Rahantsika mamaky izany amin'ny anaran'ny Tompo. Aoka ny olona rehetra samy anaiky ny fahefana lehibe, fa tsy misy fahefana afa-tsy izay avy amin'Andriamanitra, fa izay misy dia voatendrin'Andriamanitra. Fa izay misy dia voatendrin'Andriamanitra avy amin'io
teny eo amin'ny Romanina io sy ny eo amin'ny tantaran'ny Saoly sy Davida io ry havana no mahatonga ny mpandinika ilaza hoe ny fandaminana ny fanjakana rehetra tety ambonin'ny tany dia niainga avy amin'ny fisainana izay nomeny ny tenin'Andriamanitra, nomeny ny lalàn'Andriamanitra. Izany hoe ao mandrakariva ilay asan'ny fanahin'Andriamanitra, na matsiaro ny olona na tsy matsiaro fa amin'ny alalan'ny fanahin'Andriamanitra no mahampisy ny fanjakana sy ny fahefana tsara tantana sy mitondra ho amin'ny fiainana. Dia miasa manolotsaina mandrakariva ny fanahy masina satria efa nataony tamin'ny fahariny zany ary mbola hamarininy amintsika tsirairay avy. Fa ankoatr'izay ny fanahy masina ihany koa no manamasina ny olona ho tonga vahoakan'Andriamanitra. Izany hoe tany amin'ny voalohany fanahy masina nampisy izao rehetra izao no mampisy fiainana. Fa teo ihany koa Andriamanitra araka ilay hitantsika farany teo dia amin'ny alalan'ny fanahy masina no anorenana ny fanjakana sy ny fandaminana rehetra ety anivon'izao tontolo izao. Ary mbola amin'ny alalan'ny fanahy masina no manamasina ny olona rehetra ho tonga vahoakan'Andriamanitra. Izany hoe tsy ny olona rehetra tonga tety ambonin'ny tany akory dia afaka milaza hoe an'Andriamanitra izy, na dia miteny ary Andriamanitra amin'ny alalan'ny Isaia mpaminany hoe izaho no nahary anao, zanako ianao, mpanompoka ianao. Fa izay rehetra kosa atao hoe masina ho an'Andriamanitra, voatokana ho an'Andriamanitra, dia manamarika azy ny fananany izany fanahin'Andriamanitra izany. Ezekela 4:30 izay novakiana tamintsika teo no maneho izany. Ezekela 4:30 vakintsika ny andininy 4:20 sy ny 7:20. Ezekela 4:30 ny andininy 4:20 sy ny 7:20 amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe ary omeko fo vaovao ianareo ary fanahy vaovao no ataoko ao anatinareo ary esoriko amin'ny nofonareo ny fo vato ka omeko fo nofo ianareo ary ny fanahiko no ataoko ao anatinareo ka hatonga anareo andeha araka ny lalako sy hitandrina ny fitsipiko ka hanaraka azy. Ny fanahiko no ataoko ao anatinareo Jehovah Andriamanitra, izay rehefa nanaraka tsara ny vaky teny teo tsika dia mahita hoe fitaoman'Andriamanitra ny Israely mba hiverina amin'Andriamanitra indray. Jereo tsara fa na ny Israely azy ilay vahoaka izay voafidin'Andriamanitra rehefa niala tamin'Andriamanitra dia ilaina ny fanamasinana azy ary ny manamasina azy izany hoe ny manokana anazy ho vahoakan'Andriamanitra dia amin'ny alalan'ny fanahin'Andriamanitra irery ihany. Ny fanahin'Andriamanitra mahatonga antsika rehetra hiverina amin'Andriamanitra fa tsy avy amin'ny herin'ny tenantsika. Ny fanahin'Andriamanitra no mahatonga antsika rehetra afaka manatanteraka manaraka ny lalàn'Andriamanitra sy ny sitrapon'Andriamanitra izay ambarany amintsika. Tahaka izany ihany koa ny hitantsika amin'ny Titosy izay nambara teo. Izany fanahy masina izay manamasina ny fiangonana izany dia miasa mandrakariva na amin'ny vanim-potoanan'ny fiangonana izay mbola miainantsika ankehitriny azy. Titosy 4:7 ny andininy 7 hatramin'ny andininy 7. Iarahantsika rehetra mamerina mamaky izany amin'ny anaran'ny Tompo. Fa isika koa dia adala fahiny, tsy nanaiky voafitaka dia andevo ny filana sy ny fahafinaretana maro, ary velona teo amin'ny lolompo sy ny fialonana, sady ala ny fankahala. Fa rehefa niseho ny famoram-panan'Andriamanitra mpamonjy antsika sy ny fitiavan'ny olona, dia tsy avy tamin'ny asa amin'ny fahamarinana izay nataontsika, fa araka ny famindram-po kosa namonjeny antsika tamin'ny fanasahany fiterahana indray sy ny fanavaozan'ny fanahy masina, izay nahidiny betsaka tamintsika tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy mpamonjy antsika, mba ho hamarinina amin'ny fahasoavana isika ka ho tonga mpandova araka ny fanantenana ny fiainana mandrakizay. Ny olona rehefa tsy ao amin'Andriamanitra dia ireo toetra izay atao hoe toetra ao anatin'ny aizina ny tany saina eto no ao anatin'ny olona, sady ala ny fankahala, adala fahiny voafitaka, manaiky ihany koa fampianarana tsy avy amin'Andriamanitra, andevo ny fahafinaretana sy ny filana maro samihafa, mivelona amin'ny lolompoa sy ny fifankalana. Fa rehefa miseho kosa ny famoram-panan'Andriamanitra izay tsy inona akory fa ny fiterahana indray tao amin'ny alalan'i Jesosy Kristy, tamin'ny alalan'ny finoanan'i Jesosy Kristy ilay maty sy nitsangana tamin'ny maty, ary miaraka amin'izay ihany koa ny fanavaozany ny fanahy masina, dia lasa masina ho an'Andriamanitra isika rehetra, izany hoe voatokana ho an'Andriamanitra isika rehetra
ary zany ihany koa mbola manavao ny fiainan'ny fiangonana ankehitriny. Koa raha ambara amintsika ity lohahevitra ny ity ry havana manao hoe mahary sy manavao ny fanahy masina, dia tsarovy aho fa efa hatrany am-piandohana ny fanahin'Andriamanitra no nampisy izao rehetra izao, izay rehetra iainantsika. Ny fanahy masina no mahatonga antsika rehetra hanana fiainana, mitaona antsika rehetra olon'Andriamanitra, ary ny fanahy masina ihany koa no mbola manolotsaina ny zanak'olombelona ahafahany mitondra sy mandamina ny fiainany, fa indrindrandrindra ahatonga azy ho vahoakan'Andriamanitra. Ho azy rery ny voninahitra, ho amintsika rehetra kosa ny fiadanan'Andriamanitra sy ny fanahiny. Amen. Manoloana izany tenin'Andriamanitra izany ry havana, dia mahatsiaro tena tsy tanteraka isika, koa andeha hiombona amin'izao vavaka fifonana izao isika. Vavaka isika. Ry Andriamanitra rainay io, mbola misaotra anao izahay ny amin'ny teny izay namenao anay. Misaotra anao izahay ny amin'ny fanahy masina izay nataonao nitsilo anay, ka nahafahanay indray nandre ny teninao. Ankehitriny Tompo, menatra izahay raha nandre ny teninao teo. Menatra izahay satria tsy manana fanetretena, mieritreritra izahay fa izahay dia mihoatra lavitra noho ianao, mahay mihoatra anao, ary misy fotoana ary izay dia mametra ny fahefanao Andriamanitra. Ny teninao dia mampianatra anay fa ianao Andriamanitra no miseho amin'ny alalan'ny fanahy, ianao no nahary izao tontolo izao, ianao no nampisy Tompo izao rehetra hita amin'ny masonay izao amin'ny mahafanahanao. Betsaka tokoa ny asanao Andriamanitra, ary fahendrenao no nanaovanao izao tontolo izao. Ianao Andriamanitra dia manana fahefanao lehibe izay feranay olombelona. Hany ka lasa maka ny toeranao izahay, mifona Tompo, mibebaka eto anatrehanao. Mifona izahay fa mieritreritra izahay hoe noho ny aminay no ny antony havelomanay. Mifona izahay fa mieritreritra hoe afaka miaina tsy misy anao Andriamanitra, afaka miaina tsy manana fanahinao Andriamanitra. Ifonanay eto anatrehanao izany ary mangataka famelan-keloka avy aminao izahay. Ankehitriny Tompo dia mangataka aminao izahay. Mangataka ilay fanahy masinao izay ahafahanay mivelona sy manana fiainana araka izay nomenao Andriamanitra. Ahafahanay ihany koa Tompo manana ilay fahariana vaovao. Mangataka izahay mba hamerenanao, hanangananao indray izay rehetra ravy eo amin'ny fiainanay, na fiainanay manokana izany, na fiaina-tokantrano, na fiaina fiarahamonina, fiaina fiangonana, eny hatramin'ny fiaina firenena ihany koa ary. Mangataka izahay Tompo mba tena ho tonga vahoakanao Andriamanitra, ampianary izahay handray ny fanahinao masina, mba tsy ho isan'ireo izay makany amin'ny fahaverezana, fa ho isan'ireo vahoakanao Andriamanitra. Esory ao anatinay Tompo ny fovato rehetra, fa mangataka fonofo avy aminao izahay. Ampianary izahay handray ny teninao, hampiatra izany ihany koa Tompo amin'ny fiainanay andavanandro. Ka n'aiza lehanay dia ho hita taratra fa manana fanahinao Andriamanitra izahay, dia ilay olona rikoriko-pahotana, ilay namenatra anay ny tenanay taloha Tompo fa olom-baovao izahay satria efa mandray ilay fahariana vaovao avy aminao. Ngataka izahay mba ho hareninao, ho aorinao ihany koa Tompo ny fiainanay izay efa rava teo. Tsaronay ambavaka Tompo ireo namanay izay tsy tonga eto, ao mety ao anatin'ny aretina, ao ny ao anaty fahasahiranana, ao ihany koa ny ao anaty olana maro samihafa. Mitondra ambavaka an'izy ireo izahay Andriamanitra. Tario fanahinao masina, omeo fanahinao masina izy Tompo, mba aiza handray ilay fahariana izay hoentinao. Mangataka ihany koa izahay ho an'ny fiainanay tsirairay aby reto. Ianao Andriamanitra malala izay rehetra amin'ny kitotoana, ka ianao no angatahanay andamin'izany. Mangataka izay Tompo ny amin'izay fanirianay lalina, ianao Andriamanitra no ahatoy izany araka ny sitrakao. Ary indrindrandrindra Tompo, mangataka izahay ny mba hitehirizanao anay, ho voatahiry masina ho anao izahay, ka amin'izay rehetra lehanay dia hijoro fa vavolombelonao izahay Tompo. Dia ny an'izay rehetra fanirianay sy ireo ankohonanay, ny amin'ireo mpiara-mivavaka aminay, ny amin'ny sampana rehetra velona eto anivon'ny fiangonana, ny amin'ny mpitondra fanjakana rehetra, ny amin'ny ray aman-dreny am-panahy rehetra Tompo, dia entinay eo aminao izy ireny. Dia aza vela ho ankorain'ny fahavalo izahay Tompo,
fa aoka kosa izahay mba hatarika olona ao aminao Jesosy Kristy dia amin'ny anaranao irery ho anaovanay izany vavaka izany. Amen. Rehefa niaiky ny tsy famarinantsika teo anatren'Andriamanitra tsika ry havana dia ndeha hitsangana handray ny teny famelan-keloka izay entin'Andriamanitra mamindra fo amintsika. Hoy ny Tompo amintsika manao hoe indray mpimaso monja no nahafoizako anao fa amin'indra fo lehibe kosa no ampidiko anao. Tamin'ny firetan'ny fahatezerako no nanefenako ny tavako taminao indray mpimaso monja fa amin'ny famindrampo mandrakizay kosa no amindrako fo aminao Jehovah mpanavitra anao. Fa Andriamanitra mampiseho ny fitiavany antsika fa fonom-bola mpanota isika dia maty hamonjy antsika Kristy. Koa ambaranay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo ry havana fa voavela ny eloka reno ny anaran'ny masina. Amen. Sambatra ny olona izay voavela ny elony sy voasarona ny fahotany. Sambatra ny olona izay tsy sain'i Jehovah eloka ary tsy misy fitaka ny fanahiny. Amen. Mazoto toerana ianareo ry havana. Tonga eo amin'ny fotoana anaovana ny rakitra isika ry havana ho tanterahintsika izany ao anatin'ny hira faha 500 ao amin'ny firana FFPM. Hira laharana faha 500 ao amin'ny FFPM. Andrakitra ka ataontsika ny hira faha 570 ny andiny voalohany ihany.
mahazo toerantsika eto. Iroso amin'ny tapany manaraka sika dia ny afatra kira izay ho ataon'ny ranosanatany-ketsa mena ny zareo avy hatrany ny fanohizana ny fandaharana. Raha pitso isika latsinainy miaraka amin'ny sampana vondona fototra laika, ny fanahy masina no mampahalala antsika ny tenin'Andriamanitra. Amin'ny 9 ora zany hariva raha pitso. Miezaka tsika maro-potoana fa ny androany zao efa tsy namokatra le fotoana. Fa dia miezaka tsika zany ho maro-potoana zany amin'ny raha pitso zany. Dao ary ny rantsanatany-ketsa.
Hitsangana isika rehetra ry havana handray ny tsodrano. Jehovah no mpiaro anao, Jehovah no fialofanao amin'ny ankavananao. Ny masoandro tsy mba mely anao noho ny andro na ny volana noho ny alina. Jehovah hiaro anao amin'ny ratsy rehetra, eny hiaro ny fanahinao izy. Jehovah hiaro anao na mivoaka na miditra hatramin'izao ka ho mandrakizay. Ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo, ny fitiavan'Andriamanitra Ray, ny fampiraisana avy amin'ny fanahy masina ho aminareo rehetra hatramin'izao ka ho mandrakizay. An'Andriamanitra irery ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen. Mirary soa antsika rehetra ry havana, raha pitso indray izany.